Miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao. Fampianarana mitori-teny eto amin'ny pejy Marka 16-15. Araka izany ry havana dia misokatra amin'ity andro anio ity ny fandraisana fisoratana anarana ho antsika rehetra izay liana amin'ny fianarana mitori-teny eto amin'ity pejy Marka 16-15 ity. Fampianarana izay aharitra mandritra ny 10 volana. Ary dia naiza misy ianao, raha kristianina ianao naiza manerina an'izao tontolo izao dia afaka manaraka an'io fampianarana io ianao izay atao ampitaindavitra en ligne zany indray mandeha isan-kerinandro. Ary dia hoazavaiko rehefa avy eo ny antsipiriany mahakasika an'izy fa te ilaza aminao aloha hoe inona moa ny antony nahatonga ny tenako nanao izao tetikasa izao. Voalohany dia efa betsaka ianareo no nangataka hoe mba tokony hisy fampianarana mihitsy ny tori-teny ho an'ny olona. Ny faharoa koa dia ny fahatsapako fa tena zava-dehibe ny tokony ahaizan'ny kristianina rehetra mihitsy rehefa mitory ny tenin'Andriamanitra ny hoe mitory an'i Jesosy Kristy. Zany hoe tsy mitory filozofia na mitory psikolojia na mitory moral. Indraindray manko tsy tafiditra ao anatin'ny tori-teny mihitsy ny Jesosy Kristy. Na tsy haintsika ny mampiditra an'i Jesosy Kristy ohatra raha mitory ny testamenta taloha dia izany zavatra izany mila ianarana. Dia tahaka izany koa ny hoe mitory teny miainga mifototra amin'ilay texte mihitsy. Izay ilay antsoina hoe biblika mihitsy zany ilay tori-teny izay ataonao amin'izay fotoana izay. Rehefa ohatra ka naka texte anankiray ianao dia tena tokony hoe hifantoka amin'iny ny fanazavana sy ny fampiarana rehetra izay entinao ary tsy mivoana amin'iny ianao. Dia izay koa mampianarina satria indraindray misy mpitory lasa mandray texte fotsiny izy fa avy eo avelany eo iny fa zavatra maro isan-karazany no tantarainy sy traikefa hitany no lazainy ao anatin'ilay texte amin'ilay tori-teny dia hita hoe mahatsatso ilay fitorianan'ny tenin'Andriamanitra ao anatin'izay. Dia ampianarina antsika koa ny mitory lalana sy fahasoavana miaraka. Zany hoe tsy hoe rehefa mitory-teny ianao dia tonga dia manasikasina ny fahotana ataon'ny olona fotsiny dia manintsitrindro azy dia ohatrany hoe mety fa tokony hisy fitorianan'ny fahasoavan'Andriamanitra mihoatra lavitra noho izany koa ao anatin'ilay tori-teny mba ahitan'ny olona ny fitiavan'Andriamanitra sy ny fahatsaran'Andriamanitra amin'ilay tori-teny izay ataonao. Dia tena misy drafitra io tori-teny io, misy plan io ry havana fa tsy hoe zavatra mandeha ho azy fotsiny amin'izao. Misy zany moa ny olona ny tsy resy lahatra ny amin'izany hoe fianarana mitori-teny izany satria heverin'ny olona hoe ara-panahy fotsiny zany. Fa io dia tsisy hafa amin'ny hoe manana famantaran'ora ianao. Dia ity famantaran'ora ity misy ny lafiny antsoina hoe mekanika dia misy ny lafiny antsoina hoe dinamika. Ny mekanika dia ny hoe mandeha tsara daholo ve ny bouton sy ny singa rehetra ao anatin'io famantaran'ora io mipetraka amin'ny plasiny tsara daholo ve. Zay ny lafiny mekanika. Raha tsy mandeha izay zavatra izay raha misy bouton simba ao na misy pile azy io tsy mandeha io. Fa ohatr'izay koa ny anankiray hoe ny lafiny dinamika. Iny le dinamika iny le hery manodina azy mampandeha azy dia iny le pile iny zany. Dia miaraka ireo fa na misy pile azy fa tsy mandeha le izy dia tsy mety. Na mandeha koa izy fa tsisy pile dia tsisy dikany ihany. Dia ohatran'izany mihitsy ny fitorianan'ny tenin'Andriamanitra. Misy ilay lafiny mekanika. Dia le ampianarina antsika zany ohatran'izao ny drafitra, ohatran'izao ny fomba fitoriana azy, ohatran'izao ny fomba fitrandrana le fahamarinana amin'io tenin'Andriamanitra io. Ianarina daholo ny contexte azy hoe inona ny zavatra nitranga tamin'ny fotoana izay nanambarana n'ity texte ity. Zay lafiny mekanika izay. Fa ny lafiny dinamika koa dia le lafin'le hoe mivavaka ianao mangataka ny fitarihan'ny fanahy masina ianao rehefa hitorin'ny tenin'Andriamanitra dia ilaina izay lafiny anankiroa zany hoe sady ara-panahy ianao no ara-tsaina mitory le tenin'Andriamanitra fa tsy hoe ara-panahy be fotsiny na hoe ara-tsaina be fotsiny fa tsy mandeha ila ohatran'izany io. Dia izany rehetrarehetra zany no antony mahatonga ny hoe aleo ampianarina mihitsy ntsika. Nankeo ataoko boky ity fampianarana ity rehefa ela no nikasa anao azy ity boky fa ny antony nahatonga ny salasala dia ny hoe ilaina mihitsy ilay fifaneraserana le interaction zany rehefa mampianatra an'ilay izy ianao ary tokony hoeninao mihitsy ny hoe manao exercice le olona dia enonao le zavatra ataony dia tsarainao dia ahitsy tahaka an'izay zany le izy. Ary ity fomba fampianarana mitori-teny ity dia tiako asiana fanazavana ihany koa aloha ny amin'ny hoe ny fomba fampianarana izay entiko zany dia ilay antsoina hoe homélie aloha. Zany hoe misy texte anankiray eo. Ohatra hoe Matthieu 5:1-12 dia iny texte iny zany no hotorianao ho azavainao dia ahoana ny fomba hanazavana io texte io. Ary dia ny fomba fitoriana teny an'ny pasteur Emilien Razafiarson io aloha zany no hitako hoe tena naharesy lahatra manokana ary dia tena hoe nandritra ny taona maro no nianatra sy niaino ny tori-teny zany mpanompon'Andriamanitra izany dia nataoko
plan mihitsy le izy tamin'izany fotoana izany. Dia rehefa nandeha moa ny fitondram-piangonana dia nampianatra nio ary tena nahakahakara avana dia izao rehefa niofana tany Amerika ny amin'ny fifanana momba ny fitoriana ny tenin'Andriamanitra fotsiny nataoko tany tamin'izany fotoana izany dia misy ilay antsoina hoe expository preaching. Tena variana fa tena tsisy valaka zavatra kely fotsiny angamba nahitsy fa mitovy mihitsy amin'ny fomba fitoriteny izay nambarako teo hoe an'ny mpitandrina Emiliana Jefferson io ilay zavatra izay malaza be any Amerika amin'izao fotoana izany amin'ny fomba fitoriana ny tenin'Andriamanitra. Dia teo any nahatsiaro hoe confirmation avy amin'Andriamanitra ity fa efa tena io mihitsy zany anisan'ny méthode azo hitoriana ny tenin'Andriamanitra tsara mihitsy zany ity fomba fitoriana any pasteur Emiliana Jefferson ity. Ary dia izany no tiako hitarihana ny saintsika rehetrarehetra zany amin'ny alalan'ity fiofanana ity. Ilaina ny fianarana mitori-teny ndravana satria ianao fotsiny zao raha toko hoe mandray ny tenin'Andriamanitra ianao ao an-trano mamaky baiboly ianao dia raha tsisy zavatra azonao ahoana moa ny fomba andraisanao le fahamarinana anatin'io teny io mila ianarana zany na ataoko eo amin'ny ankohonana ary raha hitoriteny ianao hampianatra ny zanakao ilainy zany na any anivon'ny toeram-piasana misy ianao anivon'ny fiarahamonina misy ianao misy olona tokony hitoriana ny tenin'Andriamanitra eno eny dia tsy maintsy mianatra tsika mba tsy teniteny foana. Na ihany koa ohatra hoe any amin'ny seha-pibeazana izay misy ianao asa tanora kristianina ianao na anivon'ny fiangonana misy ianao dia misy fikambanana isan-karazany izay ianao anisan'ny mpitarika ao anatin'izany dia tokony hizara tenin'Andriamanitra ianao nefa tsy hitanao hoe ahoana ny zavatra ho tenenina tsy hainao le mitory an'ilay izy nefa rehefan'izany mitory-teny zany tsy zavatra sarotra zany. Ary ny ahafahako milaza an'izany dia ny hoe io fomba fitoriana teny io rehefa nentiko tany Manaratsandry nampianarina ny kristianina tany nandritra ny roa taona dia tena hoe aindry zareo le izy. Nefa zany olona zany tsisy olona hoe manana baccalauréat akory ny ampianariko amin'izany fa dia aindry zareo izy ary hitako hoe mora ity fomba fitoriana teny ity zany. Dia io zany no ho ampianarina mandritra ny 10 volana ho an'izay rehetrarehetra misoratra anarana ao anatin'izy ity. Dia ny zavatra tsara ho fantatsika ihany koa dia misy karazany roa lay fampianarana zany. Ny anankiray dia amin'ny alalan'ny Zoom izany hoe ampitaindavitra zany dia naiza misy ianao manerana an'izao tontolo izao dia afaka misoratra anarana ianao fa voafetra dia voafetra nisan'ny olona satria misy gropy anankitelo zany latsinainy ariva dia larobia ariva dia lakamisy ariva amin'ny fito ora sasany ka hatramin'ny adiny ray sasany moa zany izy manomboka amin'ny fito sasany zany ka hatramin'ny 7 ora alina zany zay zany. Dia indray mandeha isan-kerinandro ianao mianatra dia misafidy ianao zany amin'ny groupe na hoe hianatra latsinainy na hianatra larobia na hianatra alakamisy. Dia amin'ny alalan'ny Zoom mazava ho azy fa olona manana connexion internet matanjaka be zany no voakasika ao anatin'izany naiza le amin'ny fito ora sasany io dia ora aty Eropa satria aty Eropa moa zany no misy ny tenako dia eo zany tsika 520 ihany isaky ny groupe no raisina fa tsy hoe izay tonga ao akory dia raisina daholo fa 520 ihany ka 520 ampitomboina 3 izany hoe 570 ihany zany no raisina amin'izao andihany voalohany zao dia ireo no mianatra mandritra ny 10 volana tapitra izay vao miditra indray ny andiha manaraka ho an'ny 570 manaraka zay aloha ny anankiray. Fa ny anankiray indray dia ho antsika any Madagasikara dia isaky ny asabotsy indray. Ny asabotsy indray zany dia miditra in-3 miditra amin'ny 7 ora maraina ny voalohany dia ny faharoa miditra amin'ny 7 ora maraina ny anankiray miditra amin'ny 12 ora maraina dia adiny ray sasany daholo ny faharetandreo fampianarandreo. Ny ora amin'ny 7 indray dia ora any Madagasikara zany hoe amin'ny 7 ka hatramin'ny 7 sasany amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 sasany amin'ny 12 dia hatramin'ny 12 sasany zany le izy. Fa ny any Madagasikara dia tsy ampitaindavitra fa ianao zany dia tonga ao amin'ny fourbeteur Marka 16-15 eo ambondrona Sorano le izy. Raha avy any Sorano ianao zao dia miakatra amin'iny Eli iny dia miakatra amin'iny dia misy pompy eo dia rehefa tonga eo amin'iny pompy iny ianao dia eo no misy ny fourbeteur Marka 16-15 akaiky kely eo 30 metatra miala eo amin'io pompy io fa mbola ho atoranao le izy rehefa ohatra ka voaray ianao. Dia mbola mitovy ihany koa hoe 520 isaky ny klasy ihany koa no raisina amin'io zany any Madagasikara 570 ihany koa zany. Fa ny any Madagasikara dia izao miditra daholo ianareo zany 520 miaraka ao anatina efitrano anankiray miara-mianatra ao zany fa ny tenako zany no mpampianatra dia amin'ny écran géant zany no miseho aminareo amin'ny écran géant zany no mampianatra anareo 520 amin'izay fotoana izay. Dia ny antony mahatonga le izy
dia satria hoe ilaina mihitsy le fifanakalozana directa zany ny zavatra atao fa tsy hoe vidéo akory no alefa eo fa directa miaraka amin'ny fampiresaka aminareo directa zany isaky ny asabotsy dia mitovy ihany koa hoe mandritra ny folo volana ny faharetan'ilay fianarana dia misafidy zany tsika dia mazava ho azy araka izany fa tsy ny olona rehetra izay misoratra anarana akory no voaray satria voafetra dia voafetra le toerana fa misoratra anarana tsika dia aveo izay no misafidy hoe izany tena priorité izany tena maika aloha amin'reto olona misoratra anarany reto dia ireo olona reo aloha no apetraka ao anatin'ireo klasy reo zany raha ohatra koa moa zany ka ohatra hoe efa feno ohatra ny klasy latsinainy ho an'ny atao amin'ny zoom zany dia mety hoe talata indray alarobia indray zany misy na ny lakamisy sisa dia arakarak'izay ny andaminana azy eo fa averiko ihany zany voafetra nisan'ny olona izy io dia tsy misy saram-pianarana fa fandraisana anjara zay fonao fotsiny zany no ataonao dia fandraisana anjara zay fonao io dia ianao no misafidy azy ianao no misafidy hoe nena zao no ataoko omeko isam-bolana na ohatra zany hoe arakarak'izay safidinao zany na ataoko fotsiny zany hoe 10,000 aza no hoan'ny any Madagasikara zany dia en arrière zany le fandraisana anjara ozy ianao hoe 10,000 nananako dia 10,000 zany no soatanao hoe isam-bolana fandraisana anjara ho an'ny aty ampitan-dranomasina indray dia euro ny fandraisana anjara dia afaka miteny ianao manao hoe any 2 euro na 5 euro na 10 euro isam-bolana na 20 euro isam-bolana no ho ataoko fandraisana anjara ianao zany ny mamaritra ny fandraisana anjara zay ataonao fa isam-bolana no efaina izay fandraisana anjara zay na tonga dia azonao atao koa hoe alohanao indray mandeha dia izay ry havana no vaovao zay tsara ho fatatsika amin'izao fotoan'izao zany ka dia efa io roa eo ambony io miaraka amin'ity vidéo ity zany no hidirantsika dia aotsika no misoratra anarana mahakasika izao fianarana mitori-teny izao ary raha misy fanontaniana tsy azonao dia afaka mandefa ianao zany eo amin'ny eo ambany amin'ny commentaire eo dia ezahana evaliana izay fanontaniana izay dia izao koa ny tsara ho fatatsika io fianarana mitori-teny io akory tsy midika hoe rehefa mahavitan'io ianao dia lasa tonga dia mpitori-teny be makaizana hoe lasa pastera na anangana fiangonana tsy izany mihitsy satria tsisy akory na dia certificat za omenanao rehefa tapitra le folo volana fa dia fahalalana fotsiny no omenanao fahaizana fotsiny ahafahanao mandray hoe ity ny texte anankiray dia ahoana no mitory an'io na amin'ny testamenta taloha na amin'ny testamenta vaovao fa tena zava-dehibe ry havana ny aizantsika mitori-teny araroty fa tena hoe za manokana aloha dia resy lahatra hoe zava-dehibe ary tena ilain'ny kristianina izay fahaizana mitori-teny zay ka dia izay zany misokatra ny fisoratana anarana mianatra indray mandeha isan-kerinandro ihany ianao fa tsy hoe manatrika an'ireo cours be dehibe reo akory raha ohatra zany ka amin'ny alalan'ny zoom ianao na ny Madagasikara anao dia mety koa izanao hoe zoom any anafa manana connexion matanjaka dia rehefa amin'ny ariva raha amin'ny fitora sasany aty ampitan-dranomasina zany amin'ny valo sasany any Madagasikara zany toy izany hoe isaky ny alatsinainy mety amiko manokana adin'ray sasany mianatra dia mianatra izao misy ny devoir misy ny pratika misy ny zavatra samihafa zay ho ataontsika fa dia izao hoe fianarana mitori-teny fotsiny io tori-teny fotsiny no atao amin'io ary dia ho hitanao anatin'io fa ozy ianao hoe tsy dia sarotra le fianarana mitori-teny rehefa tena mandeha io fampianarana io dia ilaintsika zany rehetrarehetra zany anatevenana zay fahalalana efa azonao tany hoany momba ny fianarana mitori-teny mba hahafahantsika tena mahomby ka rehefa mandray ny tenin'Andriamanitra isika dia tena ho hitantsika hoe matsiro mahafinaritra ny mandray ny tenin'Andriamanitra satria sady torintsika amin'ny fanahy le izy misy heriny fanahy masina miasa anatintsika no torintsika amin'ny saina le izy zany hoe miasa saina antsika mampiasa ny fahalalana zay nomen'Andriamanitra antsika mba hahafahana mitory ny tenin'Andriamanitra araka ny tokony ho izy dia mirary soantsika rehetra ry havana ho an'Andriamanitra rerany ny voninahitra amen